efatra volana janoary 5 dia tonga za mamangy amin'ny namana Jean-Nissé Randrasalama. Izy dia président de l'ordre des journalistes tamin'iza tratra Sambopela tany De Gaulle tamin'ny 1991. Efa ely zany. Mba isan'ny olona mba narovako tamin'iza fotoana zany. Izy tena Sanao sy Fredo. Fredo nataony tery sur la place publique. Fredo olona hafa misy par rapport ao Zanao fa za tsy mifidy hoe zay ka mba misy zavatra mba tiany anisy ambara aloha mba karazana anekdote so ihany fa misy an'itony ina moa teknôlôjia vaovao ty ka alefa so amin'ny tianao ambara Andriamato anisy zao le sy le Zanao ataoko fohy kely nianatra tao amin'ny école de journalisme teto Madagascar 71 à 74. 74 mba isan'le manotahina dia nahazo bourse tamin'ny Union européenne dia nandeha tamin'ny velany pendant 2 ans. Nisy teo amin'ny 3 mianadaty moa zay safiry tamin'izany. Tonga 74 non tonga 76 dia miverina ny ataoko hoe 3 zany zay tany dia miverina ny 10 dia 3 zay sisa tany nitazomin'ny Union européenne hoe raha sitrakareo mpifitondrana malagasy reto 3 reto dia azominay aty mbola omenay bourse hanohy fianarana. Dia tsy lodo zany zahay fa nitazomin'ny soa ihany fa compréhensif be le ambassadeur tany Bruxelles tamin'izany. Je peux citer son nom, Jules Lazare Mbahiny. Dia nipetraka tao aminy zahay. On était envoyé en Angleterre pour quelques mois, oui, en attendant ny valitenin'ny fitondrana malagasy. Tany zay nandritra ny 4-5 mois manao bain de langue. Tonga le tapitra le 4 mois 5 mois dia tonga ny valitenin'ny fitondrana malagasy hoe ampodio reo olona reo fa ilainay. Ino moa azo Union européenne atao zany fa ty valiteny avy any amin'ny fitondranareo ntanonareo mody fa tsy zay tsy antoka anareo hianatra ty hiala ny tanindrazanareo zany nareo dia hiafina ty andavy dia tsy maintsy mody. On est passé par toute ino zany tsy alina tsony fa nisy fotoana zany nanapa-kevitra zany akory tsy natao hoe nakivy fa natao radio zany ny andro tompo-piainako tamin'izany fotoana zany zay mahatsiaro fa zay mba raha kely vitako tao amin'ny radio dia nataoko any tanindrazako. Fa tonga ny fotoana tsy tatoko tsony izy dia nahita opportunité hoe ndalala miala raha misy fa tsy velona atao ty toerany ty ala dia niala fonctionnaire zay fonctionnaire tamin'izany voaloka fonctionnaire dia niala zany dia nisy opportunité kely hoe hanao concours izy hanao concours roa dia mba tahin'Andriamanitra moa zany dia lany teo ny nanomboka ny tantarako tamin'ny ty vitsy ty zany tena zavatra mba inona moa zany zanako hoe raha azoko atao an'izany izy zanakanaterako satria asa i Alfred Andrimoelervony moa no lehibe ny communication tao amin'ny WW tamin'izany fotoana zany dia izy no lehibe ako tao tamin'izany fa iny me donné carte blanche io lesy dia ataovonilahy io Maxime Bachanon misy Moraroso no niaraka tamiko tao tao tout ce qui me passait par la tête dia soratako tao anatin'io zavatra io momba ny resaka environnement teto Madagasikara. Dadahako zany io tena tiako cause tena miraikitra atao tsaiko tsy hoe c'est vrai que matériellement on était bien mieux payé qu'à la radio tamin'izany fotoana zany tsy dio loatra no marina fa le
le zavatra tatapo zay io mba hiservira nyity tanindrazana ty ana zany a dia aleo mba zavatra mba metimety amin'ny fomba fisalalana ataon'la zay zany zako nananganany club vitsy teto Madagasikara no nampivadiana tamin'ity magazine ty le premier magazine écologique de Madagascar et c'était le dernier spécialement écrit à la fin pour l'environnement. Fa zany hoe ny choix moa zany natao tamin'izany dia hoe ty environnement ty ny ady kely tamin'ny vazaha misy tamin'izany ny amérikanina isan'ny dirany tamin'izany ny endry zareo a dia fiarovana ny ragidro fiarovana ny hazo sy ny rano préservation quoi raha fehezina fa nisy équipe zay tao ao amin'ny WWF hoe tsara zany fa tsaratsara kokoa raha manao éducation à l'environnementsika dia ty gazety magazine ty a nisan'ny natao tamin'izany c'était pas destiné aux élèves de l'EPP ou de ana fa ankizy efa mba ambonimbony kely zay zany ny choix tamin'ity i club vitsy io zany ala tao 97 tanoany décembre 97 na 98 ny ala tao ny WWF efa nisy une trentaine de club nijoly teto Madagasikara tamin'izany fotoana zany dia mbola nitohizany zalahy tao zany zay izy rehefa avy eo donc j'aimerais voir zany amin'izao fotoana zao hoe aiza daholo moa ry zalahy reny aiza daholo moa ry zalahy nanao club fa tena nisy alina mihitsy zany tamin'izany fotoana zany ao anatin'ny mandahana vitsy io a tia magazine vitsy ty mbola ny président ny ordre des journalistes inona moa ny mpanedivako tao nampiakatra ny niveau ny mpanao gazety malagasy aloha j'ai obtenu 3 ans de financement de la Banque mondiale anaovana ny alokafana ny école de journalisme indray teny Akatso dia fa natao ambonimbony a ny ina moa ty ny niveau hoe mba bachelier farafaratsiny no miconcourir miditra ao amin'io école io dia manao 2 ans ao amin'io école io zay vao mivoaka avec des non licence misy ary le camarou manana licence na faculté samihafa ianao dia maka ny technique ana resaka journalisme amizay niveau licence ia fa tsy baka niveau licence fa manana spécialité anao ohatra hoe géographe ianao dia zay anao vao manao le technique de journalisme dia zay vao mivoaka avy eo misy ankizy BDP tsy teo hoe BDP atao 3 promotion farafakely nivoaka tamin'izay ary misy quelques têtes azoko ireareany je vais pas les citer parce que satria tsy fombola victime ny succès le ankizy reny dia misy nananao foana indraindray misy nananao foana fa misy koa mba tafavoaka arak'izay mpaneritreritra hoe izy azy zay zany mba reareako inona moa ny zavatra mba voiziko tamin'izany fotoana zany c'est pas zavatra tsotra be no voiziko tamin'izany fotoana zany rehefa hanao gazety any rehetra aza mivarotena fa zay hainao atao dia ataovy am'izay mahafantatra ao fa ahasoan'ny tanindrazanao un journalisme utile zay ny antsoko azy tamin'izay fotoana zay fa tsy andeha hivarotena amin'ny mpanao politique à gauche à droite dia misy mivarotena le camarony mpanao gazety manko le ataoko hoe tsy manana niveau andreizanao dia zay nataony mivarotena satria tsy zavait pas tsy manana le fatokisantena hoe ty zavatra ataoko ty anay ka asotanindrazana ty zavatra ataoko ty anay ka mba hisy vokana ohatran'izao ny ilandrazy
fa tsy maintsy amidy io akoatran'izay karama raisina isambola sy namana io zany koa mbola fa voazana koa zany hoe tsy valoriserana no tokony ho izy a ny mpianatra niofana ao amin'io asa io mandraky ty ny androany midibotery mivaky tena lay olona izay toerana rehetra naleao iny environnement mijanona tamin'ny avy eo ana dia tany amin'ny pendant folo taona latsaka teo indray a nanao ny ady ny mba mitondra zay kely nananako mikasika ny ady atao amin'ny sida